Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Inona tokony ataoko fa tsy tiako intsony ny vadiko. Izay fanontaniana izay no ezahantsika valiana amin'ity vidéo manaraka ity ary betsaka sika ny mametraka izany fanontaniana izany. Izay tiako marina ety am-piandohana dia ny hoe tsy natao ho an'ny olona ampisipa ity vidéo ity. Tsy natao ihany koa ho an'ny olona vita fomba malagasy fotsiny. Vodiondry fotsiny dia efa miara mipetraka na dia efa niteraka aza. Fa natao ho an'ny olona izay vita fisoratam-panambadiana ara-dalàna satria izay eken'ny fanjakana ho mpivady ara-dalàna no eken'ny fiangonana ho mpivady ara-dalàna ihany koa. Izay aloha dia tiako marihana ety am-piandohana. Ny zavatra voalohany izay tiako tadiditsika ravana dia ny hoe lainga ny filazana fa maty na ritra tanteraka ny fitiavanao ny vadinao. Tena tsy marina izany, tena hevitra avy amin'ny devoly izany. Fa raha ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara ny amin'ny hoe ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Na dia ny olo maro aza tsy mahavony ny afo ny fitiavana ary ny renirano tsy mahapoaka azy. Izany hoe ny fitiavana dia hoarina amin'ny afo. Ka ny afo rehetra dia matin'ny rano ankoatra ny afo-pitiavana. Ary ilay rano izay resahana hoe onsy ilay renirano dia ilay io ilay fahavalon'ny fitiavana io izay mikatsaka sy mitady hamono azy nefa tsy mahafaty azy. Ny dikan'izany dia hoe ny fiainantsika dia tahaka izany mihitsy, be dia be ilay fahavalo izay mitady handevona ilay fitiavanao. Fa raha mino ny tenin'Andriamanitra ianao dia mila mino koa ny aminy hoe tsy ho faty izany mihitsy ho fitiavana io. Ka mila misafidy ianao izay tianao inona na ny devoly milaza manao hoe ritra, tsy hisy tsony ao, na ilay tenin'Andriamanitra milaza hoe tsy mbola maty fa mbola misy ao. Mety takona fotsiny ilay izy, takon'ilay fankalana, takon'ilay fahatezerana milevina be ao anatinao ao, takon'ilay olana samihafa izay toa hitanao isan'andro isan'andro, fa raha ny tena marina mbola misy ao. Ary izay aloha zavatra tiako ho fantatsika rehetra. Ny zavatra faharoa dia ny hoe tsy vahaolana ny fisaraha-panambadiana. Efa tena lamody mihitsy amin'izao ny fisaraha-panambadiana. Nefa raha ny soratra masina ny jerevantsika dia ny hoe halako ny fisaoram-bady ho Jehovah Andriamanitry ny Israely. Koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahin'olona. Mahazava anie izany, tsy sitraka Andriamanitra ny fisaraha-panambadiana. Indraindray manko tsika hoentin'ny sentiment fotsiny hoe ka mampalahelo kosa ny vehivavy fa tena efa mizaka ny tseran'ny aina mihitsy, efa mandraiky marary mihitsy, ny zanaka efa tsy milamina intsony, ny fiainan'ilay ankizy, ny any am-pianarana efa tsy mandeha intsony, fa ilay rangahy isan'andro isan'andro dia tena manakorotana, mamotika any amin'izany tokantrano izany. Tsy azontsika hoentinao amin'ny sentiment ohatr'izany ny tenin'Andriamanitra ka ilazaintsika manao hoe azo atao ihany ilay misaraka satria mampalahelo ilay olona. Fa na inona mety ho alahelo vokatr'izany ny tenin'Andriamanitra dia mazava ny aminy hoe tsy sitraka Andriamanitra ny fisaraha-panambadiana. Solution de facilité, ohatrany hoe zavatra moramora raisina fotsiny ilay divorce fa izay olona miditra amin'ny fisaraha-panambadiana io dia atsapa fa sarotra manahirana ary olana hafa koa no miandry anao amin'izany fisaraha-panambadiana izany ary tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Dikan'izany dia izao mila mandray fanapa-kevitra mihitsy ianao hoe hijanona amin'ny vadinao. Hijanona amin'ny vadinao. Zay aloha tena zava-dehibe izay. Satria indraindray tsika misalasala hoe mbola manisy hiritra kely any hidiran'ilay fisainana manao hoe maninona mora misaraka, ahoana tokoa mora misaraka. Fa tena mila manapa-kevitra anao satria efa fanekena nataonao teo koa anatrehan'Andriamanitra izany amin'ny hoe hijanona aminao rery ihany mandra-piavy ny fahafatesana dia tazomy izay fanekena izay. Tazomy izay fanekena izay. Ny zavatra fahatelo ravana dia ny hoe kolokolohy ny fifankatiavanareo raha tianao haharitra. Rehefa manapa-kevitra koa ianao hoe hijanona amin'ny vadinao dia mila manapa-kevitra koa ianao hanajanona izay tsy vadinao. Izay ny hoe kolokolohy hajanony daholo izay zavatra rehetrarehetra tsy vadinao. Anisan'izany ny olona izay mety hoe mandrebireby ianao na mikoty ianao any ambadimbadika any ka mahatoka anao irorosaina. Hajanony daholo. Hajanony daholo izay mety ho zavatra koa ilay izy. Asa na tsaiko na baolina io, na namana io, na zavatra samihafa io izay tena hoe lasa ohatrany hoe manolo, lasa ohatrany hoe renindray ny vadinao ka mahatonga ny tokantranonao ho simba. Mety ho filanana fahazaran-draty samihafa ihany koa. Hajanony fa reny no manimba ilay tokantranonao. Hajanony izay rehetra tsy vadinao rehefa manapa-kevitra ianao hijanona amin'ny vadinao. Ao anatin'ilay fikolokolohy ny fanambadiana ihany koa dia ilay resaka fifamelan-keloka. Tsy ho lasa lavitra mihitsy ny tokantrano raha ohatra ka misy ny raha vao tsy mifamela ny mpivady. Zay aloha dia zavatra tena ngeza be izay satria io ilay eloka, io ilay fahotana io no mahatonga antsika tsy afaka ity. Raha vao mipetraka izany ilay hatezerana sy ilay ihany dia reny ny be dia be dia reny ny manery, reny ny manetsina, reny ny manindry ilay fitiavana tsy hivelatra mihitsy. Dikan'izany dia mila manapa-kevitra ianao handefa mihitsy
le zavatra mahasosotra anao mety zavatra tamin'ny rotaona io mety zavatra goavana be io mety fanitsakitsahana io ninina fa mila manapa-kevitra mihitsy ianao ny amin'ny hoe hamela azy ary misy vidéo momba ny famelan-keloka zay efa natao amin'ity page ity raha manana olana ny amin'izany ianao dia mba jerevo fa tena mila mifamela ny mpivady ary ao anatin'izay le fikolokoloana ny tokantrano zay koa ry avana dia ny hoe ataovy zay rehetra azonao atao na fihetsika na fiteny ninina zay ahafahana mikolokolo le fifankatiavanareo misy an'ity boky ity zay nosoratan'ray aman-dreny foloan'ny FJKM irako Andriamasoamia manao hoe indro avaoziko ny fitiavako hoy izany amin'ny pejy 10 sy ny pejy 120 manao hoe ny fitiavana rahavana toy ny zavanambolena ka tsy maintsy mba jerena tondrahandrano tsy ho maina raha irina azo aina voninkazo ny fity fa tsy voninkazo ty fa voninkazo anjaridaina isasarana kojaina raha tiana hovanina tokoa sy amoaka felantsoa zany hoe tena andraikitra ao asanao mihitsy ny mikolokolo ilay fifankatiavanareo fa tsy zavatra mandeha azy amin'izao io akory dia mety hitendanao manao hoe ka za efa reraka mihitsy za efa manao an'izany mihitsy efa mikaraka mba maneho fitiavana azy fa izy tsy mandray mihitsy izy dia eo ny mahakivy sy mahaketraka ny farany dia izay no mahatonga antsika miditra amin'ity zavatra faefatra ity ny amin'ny hoe mandehana any amin'ilay loharanom-pitiavana manovo izay ilainao anisan'ny tenin'Andriamanitra mahafinaritra azy avana tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo 7:7 manao hoe ny loharanoko rehetra dia ao aminao ny loharanoko rehetra zany hoe misy loharano maro be aiza daholo ny ahita ao amin'Andriamanitra le sorsa mihitsy ny dikany io amin'ny teny frantsay aiza ny sorsa ny azahoana vola aiza ny sorsa azahoana fahombiazana aiza ny sorsa ny fitahiana aiza ny loharanony ny fahombiazana sy ny loharanony fitiavana loharan'ny mpiadanana ao amin'Andriamanitra ny antsika kristianina ao tsika ny manovo azy ao tsika no mitondra sio maka zay ilayntsika rehefa mahatsiarinao hoe maina mahatsiarinao hoe kely mahatsiarinao hoe tsy ampy dia mila miverina amin'Andriamanitra ianao mangataka maka manovo zay rehetra ilainao anananao an'ilay fitiavana ary zany mahatonga ny hosanam-bojatovy fitiavana mihirahira hoe tompo hampianaro ao ity mila mangataka amin'Andriamanitra ianao ilay fitiavana tanteraka fa rehefa omenanao io fitiavana tanteraka io dia io no mahatonga ilay fitiavanao araka lira fanampy manao hoe fitiavana toy ny an'ilay Jesosy fitiavana manolotra ny aina fitiavana mandresy fahotana fitiavana mandrakizay doria io ilay fitiavan'Andriamanitra io ilay agape any amin'ny Korintiana voalohany 7:10 ilay fitiavana izay tsy mitady ny azy tsy mora sositra tsy manao otropo mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra io ilay fitiavana tsy olevina mandrakizay io ilay fitiavana io raha io no anananao dia amin'izay fotoana izay tsy kondisionnenao amin'ny fandraisanao ny fiandraisana nataon'ny vadinao mihitsy ny hanehoanao fitiavana aminy fa na tsy nandray ny zavatra nomenao ary izy toy izay ianao manao hoe za manome tsy misy tambiny manome tsy mitady tamberiny fa tena manome amin'ny foko manontolo satria izay ilay fitiavan'Andriamanitra ho vitanao ny ity azy na dia ao anatin'io fahalemena io azy raha tena ilay fitiavan'Andriamanitra ny mameno anao fa rehefa tsy ampy ilay fitiavan'Andriamanitra dia lasa ngeza be ilay olana dia lasa ohatrany hoe maty tsisy tsony ilay fitiavana tsy maty tompoko ny fitiavan'Andriamanitra fa maharitra mandrakizay ary mbola misy ao anatinao angatao amin'Andriamanitra mba hahafahanao mity ny vadinao dia izao aza miala amin'izay efa olona nomen'Andriamanitra anao fa ny zava-misy ankehitriny lalovanao tsy manamaivana fa mety ho tena mafy mety ho tena ngezabe zany fa miverena amin'Andriamanitra fa indraindray io ilay olana ao tokantranontsika io indrindra ny taratra ilay fifandraisantsika amin'Andriamanitra fa rehefa tsy milamina fifandraisanao mivady dikan'izay tsy milamina koa izay ny fifandraisanao amin'Andriamanitra miverena amin'ny fitiavana voalohany manatona an'Andriamanitra fa rehefa tena ao anatinao ny fitiavan'Andriamanitra rehefa tafaverina mifiraisana amin'Andriamanitra ianao milamina ho azy ny fifandraisanao amin'ny vadinao milamina ho azy ny zavatra rehetra andeha aondreo ny lohanao raha mahatsiaro voakasika izao vidéo izao ianao fa hivavaka ho anao ao hivavaka isika Andriamanitra nizaniza mandray ity vidéo ity ka tena voakasika nametraka mihitsy izany fanontaniana izany ary manana izany olana izany ankehitriny tompo mamindra fo levony ny fankahalana rehetra levony ny fieverany tena ho zavatra levony ny avinavina rehetra fa oka tena andeha amin'ny fanetretena eo anatreanao ary mamindra fo ny amin'ny ady lasiny amin'ny zavatra samihafa izay tsy manome voninahitra anao nataon'izy ireo teo amin'ny fiainany
fankehitriny kosa Andriamanitra dia mioazo ny fahendrena ahafahany tena mandray ny fanapa-kevitra tsara indrindra izay mahafaly anao ary mioazo tompony fitiavana ao aminao dia ilay fitiavana tanteraka dia ianao ilay Jesosy Kristy mihitsy hitoetra ao anatiny fa ianao mihitsy ilay tena loharano iboiboiboika izay tsy mety levina ao anatin'ny fony ao hanome azy ilay fitiavana ilainy isan'andro isan'andro hitiavany ny vadiny ka hampaharitra ny fanambadiany ho voninahitra ny anaranao rery ihany dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen.